ambony ny tany tsy fanjari-tsakafo eto Madagasikara faritra 5 no misongadina indrindra amin'izany ka iray amin'ireny ny faritra Bongolava izay mahatratra 1.4 faingo 4 isan-jato. Ndao sika hiara ametraka tanàna ny fanjari-tsakafo. Io no avotra mandritra ny fankalazana ny androm-pirenena ho an'ny sakafo. Totosaina ny zoma 9 Desambra any amin'ny commune ambanivohitra Tsinjoarivo Imanga faritra Bongolava. Ady maro lafo no ady hoentina hiatrehana ny tsy fanjari-tsakafo. Anisan'ny mandray anjara mavitrika amin'ny fanatanterahana izany ny ministeran'ny fambolena ny fiompiana ary ny jono. Etsika izay misy fiatraika amin'ny vantana eo amin'ny ponina no anamarina ity androm-pirenena ho an'ny sakafo ity. Mahazatra antsika zany dia fanetanana tanàn-dehibe dia izay moa zany mametraka ny fomba fijerevanay asa sy ny fietretanay asa hoe andao mihitsika hidina ny fotony antsika ny manomboka hiadiny amin'ny tsy fanjari-tsakafo. Dia fa maninona moa ny commune ny Tsinjoarivo no safidiana zany anaovana an'io tamin'ity taona ity. Voalohany aloha zany araky ny fantatritsika dia eo ambony ny tany fanjari-tsakafo fa anisany an'izany koa zany io toerana Tsinjoarivo io fa tsy izay ihany fa ao anatin'izay ihany koa zany isika zany efa misy tetikasa apetraka fa atsika hoe mba mametraka zavatra perenina moa zany fa atsika hoe maharitra ny tantanan'le communauté zany. Fa na ny ranony ary dia hitanareo any fa tsy manan'olana sahala amintsika ty izy. Tsy jiramany azy zany fa manana ny ranony izy hatrany an-tsekoly hatrany tokantrano. Variana ianao raha ambanivohitra misy rano ao anaty tokantrano. Izany zany zavatra ho hitanareo rehefa tonga any hoe misy rano any, misy paompy any amin'ny hôtely, misy paompy any an-tokantrano, misy paompy any amin'ny arabe, misy paompy any an-tsekoly.